Hetsika iray entina indrindra hanehoana ny fahaiza-manao amin'ny fikarakarana sy ny fikojakojana ny endrika amam-bika no mivoatra etsy amin'ny Carlton Anosy nanomboka androany. Tranoheva maro no afaka tsidihana eny an-toerana, ireo mpandray anjara kosa dia samy miezaka manome fahafaha-po ireo mpitsidika. Androany tokoa ny fionana tamin'ireo manam-pahaizana momba ny hatsarana sy ny fikojakojana ny tarehy amam-bika nandritra ny Hetsika Serenissime etsy amin'ny Carlton Anosy. Anisan'ireo mandray anjara amin'izany ny hôtel Colbert ary ny tolotra izay omeny ho an'ireo mpanjifa dia ny karazana fomba entina nampiana ny vatana sy ny saina mba ahazo fitoniana ara-tsaina. Anisan'izany tolotra izany ohatra ny spa izay fomba iray kolokoloana ny vatana sy ny saina. Tena fanona loatra zany fa ny spa le izy fa natao misy ampafantarana ny piscine spa ny hôtel Colbert voalohany indrindra dia efa manarakaizay mba ahafantarany olona ihany koa fa tsy hotely fotsiny hôtel Colbert fa misy ihany koa zany ny spa sy accessible ho an'ny olona fa tsy avelany ihany koa dia ahafahana za mahafantatra ny tolotra sy proposena zany ny spa ho an'ny olona izay tsy miditra ao anatin'ny hôtel Colbert zany. Afa-po ihany koa ireo vehivavy izay tonga teny an-toerana satria dia nahita karazana torohevitra sy fomba entina ampifaliana ny tena sy fitondrana soan'ny vatana izy ireo. Sady ahitako zavatra be dia eto amin'ny standny hôtel Robert zao dia sady nahazo ranomanitra no manao massage tarehy mafinaritra, manao massage facial. Ny anisan'ny hoe tena tombotsoa fahitana ny hetsika tahak'izao. Fahafantarana karazana produit be dia be. Mariana fa hatratra 4 andro moa ny Hetsika Serenissime ary mandritra izay 4 andro izay dia betsaka ny tolotra sy karazana torohevitra izay entina hanomezana fahafaha-po ireo tonga manatrika ny hetsika.